ianao peratra izao ratsatanana raha ianao no endriko hoe izao bikanao sombinakeo faza de miavonavonarikala aza de tsy miteno ianareo hoe raha tsy tinareo ny ao aterany antsasatananao mba hode Après avoir débuté avec une chanson très traditionnelle malgache, on voudrait vous inviter à faire un petit voyage au début du 19e siècle en Allemagne. Il y a un poème de Joseph von Eichendorff qui a été mis en musique par Friedrich Gluck. Et comme souvent, Eric, quand il entend des musiques qui n'est pas la sienne, il aime bien l'absorber et faire quelque chose avec. Donc voilà. Tout est dit.
Misy dinamboniry vimby no disomave zatra nia la eloko azy iny vimby no ento mikopakania la eloko. Ich möcht als Spielmann reisen, weit in die Welt hinaus, möcht singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus, möcht singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. Nity yaolony serana tsy fantatro anarana tsy nampoziko ampievina tsy latrany embone embona mano fianamba iverina rialoka miserana.
Ety malefe tsy maty fa mbola miteny vakoke ambilobe soalalana farafangany manany ety malefe tsy maty fa mbola miteny vakoke ambilobe soalalana farafangany manany aty karisonye jutuzafye goanzele filamatra sady modele mankalazo ndafisonye serefile mamasane ireo katsitotany ele mankalazo nandrotsy ny fahazazako e vakoke korina ao anatiny rako e vakoke nandrotsy ny fahazazako e vakoke korina ao anatiny rako e vakoke nanany tisoroke ananany rety mabe manadala nanany angola be wakuti nanany atononkera tantara nanany katano mafitiale falupiraitsy fanare utsinotsino nisikera universirite katano mafitiale falupiraitsy fanare utsino nisikera universite tsiarovanaoa amin'ny oratsy ampozipozina mbola ho avy ny andro ampahory ny fanahy nembona ianao ka iodiko dina
mbola ho avy ny andro atsiarovana hoay amin'ny ora tsy ampozipozina mbola ho avy ny andro ampahory ny fanahy nembona ianao ka iodikodina mbola ho avy ironinenine hitsako miadananao hangidy izay teline mbola ho avy hangiry firibe efa tsinjoko atraty sady vaorano masobe antsofinao hiravdinantsika izay nosehinao mbola ho avy ny andro ivatsy ny famerim-bolanao hoitanao ihany zany ngidiny mbola ho avy ny andro anakoako antsofinao hiradinantsika izay nosehinao mbola ho avy ny andro ivatsy ny famerim-bolanao hoitanao ihany zany ngidiny mbola ho avy tsaroko tsaranye fony ao ny laozanao anye na tsiaro fanine mbola ho avy angiry firibe boligiokenao ningidiny ranomasona telikoe itsako miadananao hangidy izay teline mbola ho avy hangiry firibe efa tsinjoko atraty sady vaorano masobe Hello Jenny, bienvenue dans ta rose vase. Manon Navoula, bonjour. Manon, Jenny. Jenny, j'ai vu tes doigts, s'il te plaît, montrer tes doigts. Tu veux... Oui, parce que je sais que tu t'es blessée en jouant la Vali Marvagne. Oui, c'est les cordes, c'est les cordes graves, les cordes basses qui font ça. Oh là là, je fais un parallèle avec Tolstoï qui disait... C'est un peu l'équivalent en écriture au moment où à chaque fois que tu trempes la plume dans l'encre, tu laisses un peu de ta chair dans l'encrier. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, non? Avec la musique, on donne vraiment de soi
Et je vois ça. Tu t'es jouant la Oui, Vallie. oui, il faut qu'on Oui, ma première question, c'est pourquoi la Vallie? pour Ali. Je dirais il y a plusieurs raisons. En tout cas, tu sais bien, je suis complètement tombée amoureuse de la musique malgache et la Vallie, je me rappelle le premier voyage que j'ai fait à Madagascar, c'était le moment où enfin j'ai pu aussi toucher l'instrument parce que bien sûr, j'avais entendu les enregistrements avant de voir aussi le bambou avec les cordes tout autour et en fait, ça m'a intriguée parce que je voulais pas seulement écouter la musique malgache, mais je voulais essayer l'apprendre à jouer aussi. Et c'était l'occasion parce que c'est pas seulement avec les oreilles et le cœur qu'on apprend, mais c'est vraiment aussi par rapport à la touche aussi de l'instrument même. Et voilà, donc en fait, c'est le son qui m'a attiré bien sûr, mais c'est aussi l'histoire de l'instrument qui a quand même une place importante aussi sur les autres plateaux, la vallée en bambou. Et voilà, c'était une belle aventure pour découvrir pas seulement la musique, mais surtout la manière de faire la musique à Mada. Ah, magnifique, c'est fascinant, non? Merci beaucoup. On sait que tu es multi-instrumentaliste, bien que tu joues de la vallie, tu joues aussi de la flûte à bec. On t'associe surtout au violon, en fait. Dès qu'on dit Jenny Fou, maintenant, c'est le violon. Euh, Quelle est la place du violon dans la musique traditionnelle malgache? Parce que le violon, c'est quand même un instrument européen associé à la musique classique, en fait. Et pour l'impression que il joue quand même, il a quand même sa place aussi, quoi, dans la musique malgache. Et oui, mais tu sais, l'instrument, c'est comme nous, les êtres humains, ils font les voyages, ils ont leurs histoires. Et le violon, d'ailleurs, c'est pas le seul instrument européen qui a trouvé sa place dans la musique traditionnelle, comme le hiragas. Mais ce qui m'intrigue quand même, c'est que la manière de jouer ou comment les Malgaches ont pris le violon pour l'intégrer vraiment dans les musiques traditionnelles. Et la manière est très différente par rapport à la manière de jouer dans la musique classique en Europe. Mais pour moi, le violon, c'est vraiment un peu... C'est grâce aussi à la musique malgache que j'ai redécouvert mon propre violon. Parce qu'à un moment, j'en avais vraiment marre, je peux dire, de la musique classique. Surtout pas de la musique même, mais le contexte classique qui est très très dur, beaucoup de compétition et tout ça. Et j'avais enfermé mon violon. Et c'est vraiment grâce de la musique malgache que je me suis dit, mais bon, le violon a aussi sa place dans la musique malgache et c'est par rapport à cette expérience-là que j'ai réouvert mon étude du violon et j'ai pris le violon pour apprendre aussi la musique malgache. Et pour moi, ça reste presque un symbole parce que des fois, je me demande si c'est du hasard, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que mon violon, qui est un très vieux instrument, j'ai hérité de mon grand-père, de côté de mon père. Wow. Et au fait, ça appartenait à quelqu'un qui est très très ami, un chercheur du village de mes grands-parents, qui était connu pour ses recherches à Madagascar. Wow. En fait, pour faire la recherche sur les plantes à l'époque là-bas. Botanique. Parce qu'il y a cette petite connexion déjà, et après aussi beaucoup plus tard, quelques années quand j'ai fait mon premier voyage à Mada, tu sais, même là, le petit village de mes grands-parents, au fait, j'étais en voyage dans le sud, en taxi-brousse, côté de Lacak. On était en panne et j'ai vu une petite voiture, au fait, un bus à côté de moi, une Volkswagen. Et il y avait une vieille écriture là-dessus, déjà enlevée, mais on a pu encore lire. Et en fait, c'était le vieux bus de fleuriste, magasin des fleurs du même village. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou. Et après aussi, le grand-père qui m'a donné cet instrument, il s'appelle Philippe et sa femme, ma grand-mère, ça s'appelle Edwige. Et tu sais, les parents de Eric, ils s'appellent comment? Mais Edwige et Philippe. Donc il y a un peu tout ça. Peut-être, tu sais, des fois, il y a des liaisons. Une belle coïncidence, oui. Pour le violon, ça ouvre pour moi plein de filles avec les Lukanga Köln Quartet. Au fait, le violon reste un peu. En fait, c'est mon instrument, oui. J'adore aussi les autres instruments, mais c'est un peu
c'est la musique qui m'a amenée à Madagascar la première fois, tu sais. Et donc le violon, en fait, c'était grâce à ce voyage que j'ai redécouvert mon violon. Et du coup, ça continue ce voyage musical et c'est quand même fort. Et j'adore aussi les iragas, hein. J'adore comment ils jouent. Et ça reste un rêve. J'aimerais bien un jour jouer vraiment avec un groupe de piragas. Ah, Oui, avec mon violon, prendre vraiment le style comme il faut, quoi. Donc, oui. bah ça y est, vous entendez, elle aimerait bien jouer avec un groupe de Iragas. J'espère que ce ne sera pas tombé dans Ah oui. l'oreille tiens, d'un sourd ou d'une sourde. En tout cas, c'est fascinant ce que tu racontes là par rapport au violon. C'est fascinant cette idée de synchronicité. Ça me rappelle un peu un film. Je ne sais pas si tu as vu Le Violon Rouge. Non, je C'est, connais ça pas. raconte vraiment. Je te recommande. Tu m'en diras des nouvelles. C'est magnifique et ça raconte justement l'histoire d'un violon en fait qui a voyagé. Et on dit même que finalement les choses comme ça ont une âme en fait. En tout Ouais. cas, c'est merveilleux. Ouais, mais parlons de Quand... l'âme, tu sais, de l'âme et de Mhm, la musique. Comme tu mhm, dis aussi, les autres instruments, la flûte par exemple. mhm, Souvent, mhm. les gens me demandent, mais tu as connu Rakout Fra parce que tu joues un peu Oui, comme lui. Et moi, j'ai dit oui. non, malheureusement, vraiment, mais vraiment Tu malheureusement, l'as je pas regrette, mais je l'ai vu. raté de très peu, malheureusement. Et au fait, je flûte en jouant avec Mhm, Eric. Et Eric, il mhm, était très très proche de lui. Et du coup, je crois aussi il y a une manière au fait, je joue sur ma flûte de Renaissance. Je joue même pas sur bien sûr. une flûte malgache. Tu sais, je reste avec mon propre instrument. Mais je me rappelle à Antsirabe, un concert. Après, les gens m'ont appelé Rakotu Fräulein. Tu sais, Fräulein, c'est le mot en allemand pour mademoiselle. Et je me suis dit, c'est quand même fou Ah, parce que il t'associe comme ça oui, et naturellement. des fois, en fait, c'est presque comme si je connais Rakout parce que à travers toutes les histoires que Eric raconte, les Féogas Hmm, racontent, on dirait que je l'ai connu malgré que je l'ai pas vu une seule bien fois, mais sûr. ça reste un rêve d'un jour peut-être il nous écoute, je sais pas, mais c'est quand même toutes ces histoires-là, c'est vraiment l'âme C'est fascinant. qui est qui est dans Non, la musique. non, je Ouais. trouve ça vraiment fascinant. Tu parles justement, tu parles de Rakout, tu parles de la musique malgache. J'ai comme cette impression que quand tu parles du conservatoire, parce que c'est quand même le conservatoire, c'est là où tu as d'abord appris la musique classique. Tu es tombée amoureuse de la musique malgache, quand même pas aussi structurée, c'est vraiment une école très différente du conservatoire. Une école où on est totalement libre, c'est avec le louvain de souffle en fait qu'on apprend, c'est avec l'oreille. On ne lit pas forcément les notes, au départ c'est vraiment, on apprend comme ça. Tu parles des piragas, ils font leur création, mais vraiment dans les chants MPS. Et après ils écrivent, parfois même il y en a qui créent en fait, c'est pas du tout avec des notes, mais la mélodie tout de suite ça arrive dans leur tête et puis bah voilà. Et ce que je veux dire, c'est j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, en tout cas là, l'école de Eric Mann, qui est où il a appris la musique par le Louvatsoufn, et ton école à toi, qui est le conservatoire très structuré. Et j'ai l'impression que tu as plus trouvé ta liberté et peut-être ta création dans l'école de Eric Mann, non? Enfin, Oui. dans la liberté, en fait, dans la musique malgache. Ouais, c'est vrai. En fait, je Non. crois que c'est vraiment une histoire très personnelle. Il y a beaucoup de gens qui trouvent leur liberté aussi dans la musique classique. Donc, je veux dire, c'est pas Bien par sûr. cette catégorie, mais pour moi, D'accord. personnellement, oui, c'est vraiment, au fait, ce que j'adore dans la musique malgache. Et d'ailleurs, c'était pas un trajet bien planifié. C'est vraiment, Mhm. c'est le moment où j'ai découvert cette musique. Je suis tombée amoureuse. Donc, j'ai continué à faire des voyages, de la recherche. Ça continue Mhm. d'ailleurs. Mais ce qui m'intrigue le plus ou qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment l'idée pas l'idée, mais la manière de vivre le Louvain de souffle, donc la tradition à l'oreille. Et ça ouvre pour moi au de choses, comme tu dis, dans la création, mais pas Mhm. seulement dans la musique, parce que le Louvain de souffle, c'est partout, c'est pas seulement dans la musique, hein. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien c'est au sûr. fait l'idée que la musique fait partie de la vie quotidienne. C'est Et ça. et c'est pour ça que j'ai parlé aussi, quand j'ai parlé de la valise,
j'ai parlé de la touche. Parce que même pour comprendre des choses dans la musique, c'est dans les mouvements, c'est dans les feelings, c'est dans l'émotion, C'est dans le c'est feeling. bien sûr aussi dans le regard, c'est dans l'oreille, en fait, c'est un peu le tout. Et je suis vraiment, c'est super que Eric, dès le début, il m'a vraiment, en fait, il m'a demandé d'essayer de faire vraiment à l'oreille et oublier les partitions, ce qui n'était pas facile au début parce que Bien j'ai l'habitude de lire les partitions, tu te Bien sens un peu sûr. orphelin au début, quoi. Donc, c'est Bien mon sûr. repère. Heureusement, j'ai commencé cette aventure et après, par rapport à Louvain-Souffle, c'est aussi une autre découverte de ton propre musique, ton propre tradition de avant. Donc là, c'est un peu ça. D'accord. On sait que tu as fait des études très poussées parce que tu as fait ton en ethnomusicologie, justement, sur les spécificités du rythme malgache. On sait aussi, parce que tu chantes un duo qui est d'ailleurs très connu, j'adore, hein, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à adorer, Marar Fatsar et bien d'autres, tu parles malgache en fait. Et moi, moi j'ai envie de savoir, d'abord, si je te pose la question, quelle est la spécificité du rythme malgache et comment tu as appris le malgache? Alors pour les spécificités des rythmes, en fait, c'est vraiment, c'est pas que moi quand je fais la recherche, c'est pas dans ma chambre, j'ai essayé de planifier ce que je vais faire de la recherche, mais au fait, le sujet, c'est arrivé dans le feeling d'être parmi tous ces musiciens malgaches, au fait, qui parlent beaucoup de rythme quand ils parlent de leur musique. Ce qui m'a intriguée, qu'ils parlent tout rythme 6-8, qui est un terme très technique. Et moi, c'était un peu en contradiction avec le feeling de Louvain-Souffle. Donc je me suis dit, mais je voulais aller au fait au-delà de ça pour savoir qu'est-ce que ça donne. Et petit à petit, d'ailleurs, à Jamzan, Boulamian, ça continue. Au fait, j'apprends. Et même sur les rythmes, mais j'ai compris au fait, tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment la musique, c'est dans la vie. On a une musique. Et on ça type B mzee aoni makaf aoni yankis milalau c'est en fait c'est dans la vie quotidienne, c'est vraiment il faut regarder des j'avais mis ça afaka mian musique ça mian musique ça oui c'est je sais pas Azafady hein manin fantatro hoe nresaky Jenny ndre mandeha zay hoe eo ampiarahana amin'ny sakafo zay izy Jenny dia les musiciens ont dit ça y est on a fait notre répétition vous avez mangé et des ozy Jenny hein vite les répétitions parce qu'on a mangé Jenny oui Magak mais il y a un lien très fort finalement pour les Malgaches. Le repas, c'est un moment convivial où on partage tout, y compris la musique. Et fantanik farany zany mba manitikitika hoe inona sakafo gasy mba tiany Jenny. Misy be dia be, bobaka be. Inona ny za tiako be le vary amanana sy romaza. Au fait raha misy anana efa mety tsara. Za végétarienne, efa ela no végétarienne. Mihinana trondro. Oui, fa za tiako be manao sakafo gasy fa mbola mianatra koa. Sady mahay miteny gasy, mahay manao sakafo. Tia sakafo gasy ny tia anana takany hoe manana. Vazy. Misaotra betsaka Jenny Fo mbola mahafinaritra be ny resaka aminao, mbola te hitafatafa aminao nefa moa ny fotoana fohy ka dia misaotra betsaka dia manantena fa manaraka tsika mbola ifampiresaka indray. Misaotra betsaka vola makasitraka.
tavela difilay malala fa tsy tana lasa ny finanye mangidy zay jerena niova lasy fa tsy tamano matsiaro verivery mamisabisa ira irony andro mamifa izaye tamisanisy reny teverinandakira tsy mety mino e vita treny anaye veloma masine veloma martino tandremo nyerikeriky arandeoanya tandremoa ny manembonembonany aty fa efatsy antsonya veloma masine veloma martino indrisy souvenira ihany sisa tavela indrisy oa filay tantely mamikindry nonanapozona mivimbina lahelo feno latsa inza misononoka ny onjany ankaso manaitsy izany fofa fa marato fofokofony anye sisano tavela bifilay malala fa tsy tana lasa ny finanye mangidy zay jerena niova lasy fa tsy tamano veloma masine veloma martino tandremo ny mierikeriky arandeoanya tandremoa ny manembonembonany aty fa efatsy antsonya veloma masine veloma martino indrisy souvenira ihany sisa tavela indrisy oa filay tantely mamikindry nonanapoziny kepa tavela fofofofony anye sisano tavela fofofofony anye sisano tavela fofofofony anye sisano tavela Merci.
tsy mety maty mifikitra ao am-poe ody tsy hita mankarary alevina tsy mety olo totofana vo miamitsiry ilaozana manangatra injao fare mangiry firy refianao tsy tazana salovanao mandindona fitia vakoanao tsy ferana maditra tsy ailembenana mandoro raha kobonina fitia vakoanao tsy ferana maditra tsy ailembenana mandoro raha kobonina lalana ny zorantsika nefity tsisy irika fa lala tokan'izy ty mivavahady rindrina ny fomitempo sy sareko izy tsy mety miona tsy tea lala hoe atreto misy tsy azo arana mitia tsisy taotra fitia vakoanao tsy ferana maditra tsy ailembenana mandoro raha kobonina fitia vakoanao tsy ferana maditra tsy ailembenana mandoro raha kobonina misy fity tsy mety maty fa mifikitra ao am-poe ody tsy hita mankarary alevina tsy mety loa totofana vo miamitsiry ilaozana manangatre injao fare mangiry firy refianao tsy tazane salovanao mandindone lalana ny zorantsika nefity tsisy rikô lala tokan'izy ty mivavady rindrino ny fomitempo sy sareko izy tsy mety mionona tsy tea lala hoe atreto misy tsy azo arana mitia tsisy taotre iany afitya vakoanao tsy ferane maditra tsy ailembenano mandoro raha kobonine fitia vakoanao tsy ferane maditra tsy ailembenano mandoro raha kobonine
valeo ny aty ampito mangily o mangily mangily vao maraina mangily o mangily mampodipody aina mangily o mangily mangily rivariva mangily o mangily miritokivaiva rarerakany saine ravalakany aine mizora mianatsimo mangily azatino rarerakany saine ravalakany aine mizora mianatsimo mangily azatino mangily o mangily mangily vao maraina mangily o mangily mipodipody aina mangily o mangily mangily arivariva mangily o mangily miritokivaiva andalo akaivilo valeo ny aty ampito mangily o mangily mangily vao maraina mangily o mangily mampodipody aina mangily o mangily mangily rivariva mangily o mangily miritokivaiva rarerakany saine ravalakany aine mizora mianatsimo mangily azatino rarerakany saine ravalakany aine mizora mianatsimo mangily azatino mangily o mangily mangily vao maraina mangily o mangily ampodipody aina mangily o mangily mangily arivariva mangily o mangily miritokivaiva tokanany hoan'ny manditsoka ty fokotoratany tafitsokany andakira fa mitebiteby sady miangola ira fa izay reto tazako eryny any aminay e tampoketsa maty masoandro mameno ny lohako enyo feambalia tokanany hoan'ny malasa eritreritra vinany adino any ankodaoda ko matsiary very fery antanin'olo natsy aie anikataony embona mamaye miady reritsy ambotsy lampo ka mila hipitsokenyo aizare lelanitra mangamanga nilay gasikara malalakwe matiawe naoroko teo reo etakeliky ndra etandrasine
omeko velomalava tia paraik'olay afatao rifembali mitondra ny afatsafatintiny mody malakilakin-dravariny ndraovarino lanitra mangamanganyla kasikara malalako hoe matya hoe naoroko teo reo entakeliko ndra hoe taondraisine omeko velomalava natia voaraik'olay afatrao rifembali nitondra ny afatrafatinty mody malaikilakin-draovarine raovarino Tonga soa Eric Manana eto amin'ny Tafasivazo. Nahoana volatiana dia miaraba ny mpijery rehetrarehetra. Na iza zany izy misy anareo. Tonga soa misaotra betsaka. Ny fanontaniana voalohany angamba hoe Eric Manana zany tsy hoe mpahay zavakanto fotsiny fa haiko fantatra koa eo amin'ny taranjan'ny fanatanjahantena hoe toka. Nisy olona anankiray izay tena tsy mpanohizana teo amin'ny tantaran'ny Eric Manana, tsy mpanohizana miainga avy aty amin'ny fanatanjahantena zany mankany amin'ilay zavakanto ilay mozika. I Mika no anarany efa renay foana izay isaky ny rehefa mba manao fikarohana kely mikasika ny Eric Manana dia mba azony Eric Manana resahana anay ve izay anjara toerana lehibe nananany Mika nitondran'ny Mika anao teo amin'ny fanatanjahantena nakany amin'ny mozika izay. Fohifohy. Marina tokoa fa Mika moa zany Mika mpanao baolina tao amin'ny Saint-Michel dia tao amin'ny Club M. Zesy Mika zany nitondrako nanao atletisme déjà sport be. Dia Mika tao amin'ny lycée Galeny koa nianatra dia hitany manao gym teo tokotany lycée Galeny teo dia ohatran'ny remarqueny dia izy nitondra nanao atletisme. Dia za tamin'izany efa tia sport be, mbola tsy mikasika gara, tsy mikasika toka sy ny sisa. Dia manao volley, nanana licence tamin'izany amin'ny OSUM, nanana licence volley, nanana licence hand, dia nanana licence atletisme dia basket. Zay disky ny laka misy ariva dia indraindray ny Mahamasina moa zany ny OSUM tamin'izany dia matetika hoe manao match indroa vao motsaka miovany. Dia Mika no nitondrako, tsika Mika manao muzika koa, manao piano izy. Izy nitondrako nipresenté
raha olona zokindama zany Raoul. amin'io tsy de tao amin'ny raha olona nainoko voalohany ny afindrafindraondrazinina Indray. de efa avy eo indray mbola mika koa raiky lasy tamin'ny lolo tao amin'ny lycée Galeny de mbola mika indray koa nitondra ny présenté tamin'ny lolo tao Ambohijatovo ambony le teo Amboa io zay. Izy mihitsy zany tsy mpanomezana tamin'ny Erika dia nilozana zany ilay fanatanjahantena fa niditra bebe kokoa tamin'ilay mozika avy eo sa hoe nitazomina ihany ilay fanatanjahantena satria hitanay hoe nisy amin'ny gazety tany sud-ouest hoe le tigre bondissant de l'Aquitaine zany hoe mbola nitohizanao ihany ilay fanatanjahantena zany tsy mifanipaka akory ny hoe sa tia mozika n'ity fanatanjahantena. Tsy mifanipaka fa tiako tenena hoe marina fa voatery nalatsaka zany ny sport sasany satria be loatra de ozy ny dadanay hoe anankiray ihany se alaina fa tsy ho araky ny aina izy ity mila misafidy le athlétisme notazomiko le athlétisme zany tazomiko de tao amin'ny athlétisme zany saut en longueur no nataoko de tao ny tompon-daka ny Madagasikara tamin'izany kadehako ny surclassena de noho ny apita taty Bordeaux ako zany de somary nano kely tao amin'ny club anankiray tao à Talence tao Bordeaux tao de club mba nitondrahany nanao championnat de France tamin'ny athlétisme tany Querqueville tamin'izany de tamin'izay ako zany fahatelo fa fahatelo fa hors série satria mbola tsy nationalité vazaha moa za de fa fahatelo no larako tamin'izay de tamin'izany ako ny champion d'Aquitaine zany tamin'ny saut en longueur ko zany de zay no an'le gazety zay hoe tigre bondissant le teny anao teo hoe tsy nationalité vazaha tsy na tamin'izany de zay ve no anisan'ny nampatonga an'le hoe tsy afaka participer tamin'le fifanitsanana sa hoe inona afaka participer zay no teneniko hoe fahatelo ako niakatra tsy arako fa tsy nanana droit ako hoe ono zany nomena médaille na zavatra ohatr'izay satria tsy vazahako zany vazahako fa nentin'ny club fotsiny hoe hitsapana eo aiza aiza ny niveauko zany raha hoentina amin'ny niveau ohatr'izay. Misaotra betsaka. Raha mihaino ny hiran'ny Eric Manana, ny hiran'ny foronao dia hainao anatin'ny tsy ny gadony ihany fa hainao anatin'ny tony ihany koa ny fitiavanao any Madagasikara. Satria ohatran'ny hoe miverina mikely amin'ilay zavatra notenenao zany le hoe hozenao hoe satria tsy vazaha dia haino foana ao anatin'ny tonokiranao mihitsy le fitiavana ny Madagasikara. Ny rehefa mamokira ve ianao inona ny gadon-kira henon'ny Eric Manana sy tiany Eric Manana namolavola ny tanan'ny Eric Manana amin'ny filalaovana gitara hira gasy sy bagasy ihany ve sa misy hira sy gadon-kira hafa? Mbola tao amin'ny lycée Galeny koa zany nisy le sampana zavakanto tamin'izany ny tomboka izy le hoe Vomaintilany de tao no namolavola betsaka zany satria tao ny anarany hira tranainy le Nakarabe Manatsoro, Rajo, Samuel Ramefy, Rasamby Gitara, Tseno tao ny anarana andrisiny tao ny tena namolavola de tao koa ny nanomboka ny tiavako le tena hoe teny gasy miaraka amin'izay satria montage poétique le resaka Vomaintilany donc misy resaka poète koa de tao no nanomboka ny tiavako ny soratany ny Rado ny Avara Manatoanina Nalsora Valtera misy betsaka tafaraka zany reo le hira tranainy sy le poésie le poème gasy de hitako tena tao nanomboka tiavako mihitsy zany le hoe tena kanto gasy de iny zany tsy nisaraka tamiko intsony
satria naizanaiza ny tatiorina naliko iny zany no hoentiko miady ihany koa ary iny koa no entiko ny fanakalozana mozika tamin'ny olo-kafa taty ivelany. Resaka ianao an'le hoe ny tena mahatsara an'le mozika gasy mifandray ny teny, ny poezia zany sy ny musicalité an'le teny. Nisy noratra ny safidianinao na noratra ny hiranao ohatra hoe fitiavana kely i Rodelisy, tsy marina izay, i voninkazo adaladala i Rado. Ny tiako lazaina hoe Eric Manana tsy musicien hoe manao mozika fotsiny fa poète koa, marina ve zay? Tsy fantatro ana poety aloha poety fa marina fa ny 80 isanjaton'ny hirako za ihany manao ny tonony, fa le hoe poety mbola sarotsarotra amiko satria mety hoe poety ko anatin'ny resaka hira satria le poésie tena poésie mihitsy zany mbola zavatra hafa indray, fa ny zavatra fantatro fitsapako azy le mozika ny teny andray zany mbola hafa, ny teny zany mozika koa amiko, de mampivady le teny sy ny heviny am'le tena mozika koa, zay no mahafinaritra amiko, zay no mahafinaritra ako manoratra sy manoratra ny tononkira zany rehefa zany mamoaka feony mampivady an'ireo, de adinontsika fa le teny mihitsy zany mozika satria raisy fotsiny rehefa miditra studio anao ka namiteny fotsiny ohatry zao ary aiza le sotry teo na hoe anona zany de alain'ny micro de avadiky le ordinateur de tena manao misy mozika tena noty le izy fa tsy azo tsika veriko raha tsy nandramana mihitsy, de zay le feo anteny zay tiako miaraka amin'ny heviny mampivady an'izay am'le tononkira am'le feokira foronina. Ary mampiaina kokoa an'le hira satria rehefa tia ampita ianao de ohatra mahatsapa zavatra le olona le vahiny tsy mahalala ny teninao, manampy azy mandefa ny eritreriny imaginer an'le hira avazonao. Tena tsy misy valam-parihy mihitsy an'le mozika rehefa dinihana satria misy olona zao milaza mikasika anao zany rehefa anontaniana ohatran'izao hoe inona ny eritreritranao amin'ny Eric Manana de milaza izy hoe olona tsy voatery malagasy fa ampianona ny hiranao ny anatin'le gadon-kira de milaza izy hoe tsy mila aza avadika ozy fa azoko am'le gadon-kira fotsiny de azoko le émotion le émotion anatiny. Ny fanontaniana manidikitika de hoe inona ny gadon-kira sy hira mba henony Eric Manana hoe tiany Eric Manana? Io zany matetika io fanontaniany bandy zany rehefa sendra mandalo any an-trano ohatra zany de fanontaniany voalohany de hoe fahaizany CD gasy ny lahy no afen'ny lahy, toy tsy manana CD gasy fa za fa reo CD noko de tsy mino izy satria au fait azavaiko azy hoe le CD gasy tadiavan'ny lahy io efa ato amiko le izy zany de na izara tsy miheno ny CD-ako akory ary marina zany satria miheno ny sasany ako no zay zany ny tonga taty ampita tena niheno ny sasany be da be mihitsy, ary zay nefany mampitombo lanja ihany koa le mozika zany fanakalozana azo iserasirana amin'ny olo-kafa mihitsy, ny zavatra be da be azo atao amin'ny mozika fa tsy tazomina ho an'ny tena rery. Fitiavana zany mozika fa tsy fitiavan-tena, zay no ezahako atao ary mbola tsy nandatsaka firy ahy satria rehefa ajaina ohatr'izay le mozika de ajaina ianao.
Izay mihitsy ny tiako anisan'ny mahaliana am'le lazainao hoe rehefa hajainao izy dia manaja anao koa. Be dia be zao ny raha ohatra zao misy tanora mijery ny Eric Manana dia miteny hoe izahay koa mba te ho tahaka anao Eric Manana hoe te hiasa ao amin'izany sehatry ny mozika izany. Inona no torohevitra omeny Eric Manana n'ilay tanora miteny hoe izahay te mba hanao any mozika ho asa fitadiavana mihitsy tena ao anatin'io sehatra io fa tsy hoe mozika fotsiny mba atao analana andro na amo tahaka izay. Sarotra be izay fanontania izay satria tsy azo atao koa ny mandainga. Ny tiako tenenina raha ny amiko aloha ny zavatra nolalovako dia zao le mozika zany no amiko no asa tsara indrindra ary nefa koa ny mozika no asa sarotra indrindra kanefany a le hoe tsy fanarianao ny mozikanao ny fotonao mihitsy zany le fototra zay nataoko hoe nanambitana ako hoe ny tia vakidrazana tia ratraneny sy tia andrendra zilina reny zany hoe reny no atsika fa betsaka le olona mahay mozika zany surtout aty ampita aty ary tena mahay fa lefa le antena indray iny tsy hainy fa iny nefa ny afaka ifanakalozanao aminy dia zay ny hafatra ataoko dia hoe raha teny hiady amin'ny mozika ataovy tsara ataovy matevina tsara le fototra fa iny tsy hanana ny sasany mihitsy hoe tena manana faka tsara zany dia afaka manana fakany tsara ohatra ny azo dia efa be anao afaka mivelatra am'izay naizany zay misy anao tsy ho verontsony anao ary miinteresse an'olona kokoa anao rehefa manana maizy azy raha mihainao n'izany zavatra tenenao zany dia torohevitra ohatran'ny hoe mahaliana dia mieritreritra hoe ianareo zany ny mpanakanto dia ohatran'ny tahaka ny ambassadeur ohatran'ny hoe mahasoivo tena hoe mitondra mihitsy an'le ao anatin'le mozika misy en fait sehatra anankiray ananana fahafahana mampiseho ny tena ny mahaizin'ny tena ny fototra ny fakan'ny tena nefa ny koa azo ivelarana amin'izao tontolo izao marina ve zany hoe zay ny hoe sehatra anankiray mihitsy ny mozika ny zavakanto zany tena marina le hoe le mozika zavakanto zany donc mozika koa zany io zany no aingana indrindra io zany tena aingana indrindra amin'ny fomba miresaka serasera io koa no aingana indrindra amin'ny fomba andesena lahatra io koa no aingana indrindra amin'ny resaka fanakalozana za zany zay ny zavatsatsapako dia zay ny tsy mba hitsarako mihitsy mifanakalo le mifanakalo zany mampanakarena koa amin'le resaka kanto satria ajaiko koa ny kantony sasany dia misy tombony ho anao foana hatrany hatrany le izy zengy io ataoko io dia za zao raha mbola velonaina so mahatsara ohatra zao ako dia misy projet foana misy projet zay zany faniko projet foana engany ka mba eo na sy alala mozika hafa koa ako zay azo ampiarahana am'le mozika gasy ihany koa zay nataoko hoe fanakalozana tena zay mihitsy no ataoko dia zay koa le hoe rehefa mba afaka koa zany satria le zavatra atao ity velany ity tsy hitany any amin'ny tanàna iny dia mba miezaka mba mitondra andreo any koa indraindray hoe zay le takalo dia amiko koa zany le hoe ny promotion tena mahomby raha amiko zany dia hoe aleo andray tsika foana ny anitra mozika azy sasany ay ny sasany rehefa maheno sy mba hampianarina ny mozika atsika tena babo tanterana ohatra anankiray nge jeny fa rehefa mahita ianao rehefa hoe tamin'ny heritaona zao nasain'ny université tany New Jersey zany le Rutgers University dia mpianatra mozika atao amin'ny université
no nasiany zareo ny nampianarina muzika gasy fa le standard américain taloha reny zany no gasy zany muzika andry zareo ihany no ampitendreko azy fa amy fonga malagasy amy gadona gasy de tonga teny zareo be tsika hitany daholo le hitany daholo zany le tournuran'le rythme ihany tonga de babo izy tonga de te hitendry izy amiko zany le zareo hafa mihitsy mitendra le muzika koa zay ny tena promotion tsara de zay koa zany mbo ezako tohizana sy atao foana tsika mahafinaritra be rehefa hoe mba babon'ny muzika gasy mihitsy ny sasany te hitendry te hitendry izy te sy ireo ihany fa mitoerakafa zao tontolo zao rehefa mijery anao tena marina mihitsy fa ny zavatra anankiray hita ao aminao de misy zavatra roa ny le faka le tena hoe Eric manana zany hoe bagasy mitritra hoe feo gasy razilina rakoto fra nefa koa misy an'le fivelarana be mihitsy am'izao tontolo zao io ianao zao de miresaka ny ianao mampianatra ankizy any États-Unis erak'izao tontolo zao zany hoe zay zavatra zany ny zavatra tonga de hita taratra amin'ny zavatra irainao koa hainao ny mitondra le fakany eo le fakany fa eo koa le fivelarana misy fanontaniana kely manitikitika ny alohan'ny farany ny rakoto fra ianao no mitondra azy takany hoe nitondra anisany mihitsy nitondra azy teo ambany masoandro zany olona tena rakoto fra zany tena nanamarika ny zavakanto gasy mihitsy tsy izay tsy miondrika manoloana ny rakoto fra mpisokasodina manana anekdoty anankiray ve ianao mba zarainao aminay ohatry ny ahoana rakoto fra satria fantatra hoe nafantatra azy ianao ohatra hoe ohatry ny ahoana ny aingam-panahy ohatry ny ahoana izy rehefa mamorona asa nitoetrany tsy fantatra rakoto fra aloha de marina fa tena rakoto fra zany tena finarina hafa mihitsy angeza be raha ny tantara hoe tantaraina hoe zavatra niainana hatramin'izay sy mba hitako ny iainako taminy arahana taminy natratina tany mitanyrazana zany ngamba de boky kely anankiray mihitsy be da be ny tantara fa anisany fotsiny zao ohatra hoe taty zany nanao tournée feu gasy de taty izy de ohatrany izy zany no matory de zany ozy belo ny fitsoniako andany ozy belo mba hitadiavo lame gilety ahako tsy ankaizana ahitana lame gilety zany ke tsy misy tsino aty rakoto fa aizana ahitana zany fa misy rasoir ao any lame gilety ihany miahako lasa nitady lame fa gilety aloha fa nahita lame ihany de tonga de io izy de lasa izy tonga de nitsotra teo am'le divan mangalala izy raha fitaratasy stylo de nalaiko ny raha fitaratasy stylo de nganao tsy aratra indray ke fiaratra io izy de nalalainy le lame de naforony ohatry zao nitapahany koa le lame de naforony ohatry zao vonona vela aho izy zaka fa ina rakoto raisy zay tononoko an'la de io sady mamorikira izy miaratra mamorikira sady tony ny feona miaratra natao ohatra be ako nefa natao ohatra sao de tsy adino indray le tononkira de sady zany vita le hira tarehany voaratra tsisy maratra na hiara de tiako tenenina hoe zavatra ohatra zany misy tantara be da be zany hitanay miaraka tamin'ny feu gasy misy tantara be da be ary misy lesona fa tsy ary voatantarany eto fa ngambany manaraka ny lohatany boky kely mihitsy izy hevitra mety mihitsy zany ny fanontaniana farany angamba mahaliana anay mialohan'ny farany be dia be mihitsy ny olona manontany hoe ary antanio izy antanio hoe Eric manana ve mbola ao anatin'ilay tarika lolo sy ny tariny ay Eric manana de efa tao amin'ny lolo sy ny tariny d'ailleurs ange nanao razilina voalohany tao Tsangmamitra tamin'izany 1966 angamba regny sa 78 tamin'izay koa ny lolo sy ny tariny iseho
sehatra voalohany depuis an'izay premier concert ny Losintas zay zany zako hatramin'izao tsika miteny zao androany zao dia za toko dia mbola milolosintas ary tsy nandoa nitarika io mahitsy io no zany nitarika anisan'ny tazako dia za koa zany no taty apita zany dia taty nanapakevitra hoe tena anandrana an'io ary tsy hanao fa tsy io ako dia naraisina ohatra ny asa mihitsy io zany dia toehatra amin'izao fa Eric Manana tsy mbola nandao nitarika ny Losintas zany mihitsy tao foana rehefa le Losintas leo grand complet io izy ay dia faly daholo zany mpankafy amin'izany hoe aika lamina tsara Eric Manana anatin'ny tarika ary mety irinay hoe anao fasehoana antsehatra ianareo misy musicien anankiroa niaran'ny lalao taminao teo manao violon sy manao i François sy Daniel ny anarany izy ireny misy projet nga Eric Manana atoato album iny zany le anisan'le ndresako teo zany dia niany zany le fandraisana le fanakalozana dia mitoy zany zay reny andray zany mpitendry eto Berlin namako eto zany mpitendry muzika eto dia ny anankiray moa mbola any Canada fa mbola tsy tavavenina le hita rehefa manana projet ako miaraka amin'ny zareo dia nibatiziavako ny anaran'zareo hoe Akama Swing Berlin Akama Swing Berlin dia zalahy reo ndray zany io zany karazana be da be karazana muzika tiako hoe ohatrany hoe boka boîte le jazz manosy zay andray zany dia karazana zany no projetko manaraka miaraka amin'zareo d'ailleurs raha hiditra studio zay rehefa kelikely fa zany mbola zavatra hafa ndray moa fa ho tenenina ihany rehefa mitateraka foana le zavatra fa eo pa mpanaovana azy mihitsy zay dia izay mba nanasako an'izy ireo nanao ny hira anankiray ihany eo mahafinaritra dia arahanay akaiky daholo zany faly daholo ny mpankafy koa manaraka akaiky an'izany rehetra zany dia misaotra betsaka Eric Manana tamin'ity tafatafy ity so misy zavatra tianao hanampiana no lazainao ny mpijery na lazainao ny mpankafy ay dia saorana voalohany indrindra aloha zany saorany vola ty naraga nananyty eritseritsy ty ary nampifandray an'ty zavatra ataontsika ty ho fanampiana indrindraindrindra ireo ankizy zazak'amboty ao amin'ny l'étoile du matin dia zay koa zany no natonga anay nanapa-kevitra hoe rehefa misy an'izao corona zao ihany aleo no zavatra satria le olona foana zany tonga nijery anay amty tena aleo anao zavatra tsika ho an'ireo ankizy ireo ihany koa no anao zavatra tsika an'ireo mpankafy ireo fa omena hoe afaka manao gratuit mijery amin'le izy gratuit fijereny an'le izy gratuit nefany tsy mampivoninina amin'ny zavatra tolotra aminareo fa nenay zany atao miezaka foana zay mame an'izy tena ampitiavana tena mame dia saorana be da be melona reo satria tsy terena akory ny atsika fa rehefa hitanareo hoe misy fezahana zany dia zay afaka hoe terepana na zay afaka hoe bitsibitsiny fony eo dia mameze fony fotsiny ho an'ireo ankizy zao dia fisaorana melota dia za koa mamerina ny fisaorana sy fankasitrahana anao sy Jenny zay tena tsy nandà mihitsy rehefa niresahako an'io tetikaso io hoe ao anatin'ity fifanakalozan'ity dia mba nampidirina tao anatiny koa zany ny fanampianan'ireo zazak'amboty ireo zay anisany tena voamafy tamin'ity corona ity ry zareo dia misaotra betsaka mankasitraka anareo rehetra zay efa nanomena ny olo-tanana dia misaotra anareo rehetra zay mbola hanome ihany koa ny roy moa dia eo ambany io
dia ao anatin'io roa io daholo zany mikasika ny fanomezanareo raha ohatra ka te handray anjaranareo amin'izay. Efa mifarana ny tafazovazontsika misy zavatra kely ohatran'ny hoe surprise zany atolotray an'i Eric Manana sy Jenny dia mba atolotray anareo rehetra ihany koa. Hi Jenny, hi Eric. It's been a while since we listened to Malagasy music together with Oriane in the Happy House, Jenny. But I look forward to hearing you play as much now as I did then. And I hope it's not too long till we can see you live in concert and that we'll all be there. Sending you my best wishes, lots of love and big hugs from Norway. Tout d'abord, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer. Je ne crois pas avoir la légitimité de le faire, sauf celle de faire partie de cette génération de Malgaches grandis avec les œuvres et le nom d'Eric Mannen. D'aussi loin que je me souvienne, le nom et les chansons d'Eric Mannen ont fait partie de mon univers culturel, que ce soit dans le cadre du groupe Lulu Sontal ou qu'il l'ait fait tout seul, en son nom propre. Ce monsieur-là est aussi à l'origine de deux grosses claques de mon existence. La première lors du concert à l'Olympia, où j'ai vu une salle chanter à l'unisson, une salle composée à la fois de Malgaches, mais aussi de Français ou d'autres personnes d'autres origines. Ce soir-là, comme beaucoup des nôtres, j'ai fait la connaissance également de Jenny. Ce soir-là, je m'étais fait la réflexion et dire que c'est l'un des miens. Ce soir-là, j'étais fier d'être malgache et c'est Eric qui m'a donné cette fierté-là. La seconde claque, c'était à l'aéroport d'Orly, où il était venu chercher le plus simplement du monde quelques connaissances. Et moi-même, j'étais venu chercher mon frère. J'ai vu un monsieur d'une simplicité qui a accepté de nous parler, de nous prendre en photo. Alors, bonne chance pour le nouvel album. Encore une fois, je suis certain que vous allez nous donner cette fierté d'être l'un des nôtres. Merci beaucoup.